Miarabantsika rehetra mpanaraka ny radio Azisy amin'ny fomba maro samihafa manomboka izao. Mandritra ny herinandro io isika dia anaraka fandaharana manokana izay resahantsika mikasika ny amin'ny adidy amin'ny firenena. Anisan'ny lohahevitra izay halinan'ny maro izany hoe inona tokoa moa no tokony atao, ny adidy izay tokony ataontsika na kristianina na olon-tsotra na inona dia tokony hanao ny adidy isika amin'ny firenena. Kanefa ny mialohan'izany dia andesika angataka ny fitarihan'ny fanahy masina, angataka amin'Andriamanitra isika mba hitarika antsika eo amin'ny fiainona fanambarana izany hafatra izany. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ankehitriny izahay dia nomenao izao fotoana izao indray mandritra ny herinandro ianarana, ianona, andalinana ny amin'ny lohahevitra lehibe anankiray dia ny adidy amin'ny firenena. Mamela Tompo ny helik'air mamondrafo aminay. Ingane Tompoandriamanitro izao fotoana manokana izay iarahanay izao dia mba hanampy anay amin'ny fahalalana, hitondra anay eo amin'ny fahafantarana ary hazava aminay mpiray firenena malagasy rehetra monina eto Tompo ny adidy izay tokony ho ataonay. Andriamanitro ny lanitro, tehirizo izahay, aoka hiafinao aminao ny maizy ny tenako raha andahatra izao teny izao. Da io ny fitaovana izay ampiasaina, da io ihany koa ity mpiaino ity Tompo mba ho mpiaino izay mitombo mandrakariva amin'ny fahalalananao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amin'ity foanantsika voalohany ity dia andeha omentsika lohateny ny afatra. Ny lohateny dia hoe mpitondra mpanompon'Andriamanitra izy ireny. Mpitondra mpanompon'Andriamanitra izy ireny. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no misy ny lahatsoratra izay engatsika. Mandritra ny eninandro zany isika dia handinika ny amin'ity mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo ity. Ny bokin'ny mpanjaka voalohany, ny bokin'ny mpanjaka faharoa sy ireo ray tarika aminy dia mitantara ny amin'ny toetry ny fandrakana, ny tantaran'ny mpanjaka izay mifandimby, hitantsika ao ny amin'ny fahalemen'izy ireo, ny herin'izy ireo, ny fanjakana izay mifandimby izay mahakasika ny vahoakan'Andriamanitra, ny Israely izany, ny fizaran'izany fanjakana izany. Fa amin'ity foanantsika voalohany ity dia ho resahantsika ny amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Andeha ho vakiana ny teny rehefa hitantsika amin'ny anaran'ny Kristy namakitsika ny teny. Ary Rehoboama nakany Sekema fa tany no efa nalehan'ny Israely rehetra hampanjaka azy. Koa raha nandrehan'izany Jeroboama zanaky Nebata fa izy mbola tany Egypta izay nalehany tamin'izy nandositra ny ala teo anatrehan'ny Solomonina mpanjaka ka dia naniraka nakazy ny olona dia tonga izy sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Hitantsika eto zany ny tantara manomboka eo amin'ny fiandohan'ny mpanjaka vaovao izany. Araka ny lahatsoratra dia Rehoboama no mpanjaka vaovao. Andeha ho an'ny Sekema ny olona rehetra hampanjaka ny Rehoboama. Misy zany nanona raha-mpanjakana teto izay fanehoana ampahibe maso ny mahampitondra vaovao an'ny Rehoboama. Io no fotoana izay hanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fitondran'ny Rehoboama ny fanjakana. Raha mandinika tsara isika dia hitantsika ao avokoa ireo olona maro izay tonga amin'ity fotoana ity. Ny fahatongavan'ny vahoaka rehetra, ny fahatongavan'ny Jeroboama dia midika fa miandandra zavatra sy fanavaozana ny firenena. Ny mahaliana eto
dia ny fahatongavany Jeroboam. Iza moa ty Jeroboam ity? Raha raisitsika ny ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 120 andiny fahaenina amby roapolo, mpanjaka voalohany toko faha 120 andiny fahaenina amby roapolo dia voalaza ao naran Jesosy. Ary Jeroboam zanaky Nebata, mpanompony Solomona, dia nanainga tanana ikiomy tamin'ny mpanjaka. I Jeroboam zany dia tsy iza fa izy dia mpanompony Solomona, ilay mpanjaka teo alohan'ny Rehoboam. Dia 20 dia resahanao hoe i Jeroboam dia lehilahy mahay, ka noho ny fahaizany dia nametrahan'ny Solomona andraikitra izy tamin'ny fanjakana teo aloha. Ny zavatra hitatsika eto dia tonga eo avokoa na i Jeroboam ny vahoaka rehetra tamin'ity fotoana izay nametrahana ny Rehoboam ho mpanjaka vaovao teo amin'ny Israely ity. Ry mpiaino malala izay manaraka an'izao fandarana izao manerana ny Madagasikara, eny amin'ny fomba maro ihany koa, na amin'ny radio na amin'ny tambazotra, dia zao: rafitinina zany dia ny hery velona rehetra, ny manakadra rehetra, ireo olobe teo amin'ny fanjakana dia nanotrona avokoa ny lanonam-panjakana tamin'ity fotoana ity. Fiaingana vaovao izany ho an'ny fanjakan'ny Rehoboam. Fiaingana vaovao izany eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana manomboka eto. Koa dia nampandeferina avokoa rehefa mety loko politika, nampandeferina avokoa rehefa tsy fitovim-pijery, nampandeferina avokoa rehefa mety firian-kevitra izay tsy mitovy. Satria fiaingana vaovao, raha ny rariny mantsy dia amin'ny fanjakana monarchia tahaka an'izao dia ny mpanjaka teo aloha mialohan'ny hodinimandry na mialohan'ny ao anatin'ny fanterana izy, dia efa milaza mialoha izy amin'ireo izay akaiky aminy fa rehefa tsy eo intsony izy dia ny zanany anankiray no andimby azy. Koa dia eto zany dia Rehoboam no mpandimby araky ny lalàna sy ny rariny tamin'izany fotoana izany. Izao no voalazan'ny soratra masina ao amin'ny ohabolana toko faha 120 andiny faha 410 tapany voalohany. Fantatsika tsara fa Solomona, ilay mpitondra fanjakana izay endry tamin'ny fotoan'androny voalohany, no nanoratra ny boky ny ohabolana. Ka ho antsika ihany koa zany dia mampirisika izay hoe raha te hitady fahendrena, na hoe ianao mpanapaka ny firenena izany, na ianao manana andraikitra eo amin'ny ministera, na ianao manana andraikitra eo anivon'ny commune maro samihafa, dia fotoana izao ny amakiana ny boky ny ohabolana. Ary maninona moa raha tao fanandramana ny famakiana izany. Ohabolana toko faha 120 diny faha 410 tapany voalohany. Naran Jesosy: raha tsy misy mpitondra dia rava ny firenena. Ahoana ozy izy ny mpanoratra? Raha tsy misy mpitondra dia rava ny firenena. Na dia maty aza Solomona, ilay mpanjaka teo aloha zany, dia tsy navela ho rava ny firenena. Fa araka fomba fanao teo aloha zany dia ny zanany no tendrena hitondra azy. Koa dia nanomboka teo zany dia Rehoboam ny mpanjaka. Raha ho antsika ankehitriny kosa dia amin'ny alalany fifidianana amin'ireo izay mirotraka ho kandida no hofidiana na amin'ny filoham-pirenena io na ho amin'ny tanàna. Izany no fomba atao mba hatongava ny olona iray ho amin'ny toerany mpitondra na firenena na tanàna na sehatra hafa ihany koa. Andesika hijery izay lazain'ny Baiboly ny amin'ny maizy an'ireny mpitarika antsika reny, mpitondra antsika reny, ao amin'ny testameta vaovao, ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 3 andiny faha 4 dia izao no voalaza. Iny tsara nge Romanina toko 3 andiny faha 4 amin'ny anarany Jesosy no amakiana an'izany teny izany, manao hoe: fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsara anao,
mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Ilay mpanompon'Andriamanitra eto izay hatsaranao asy anao dia ilay andininy teo aloha no miteny hoe ilay mpanapaka. Izany hoe ny mpanapaka izany, ny mpitondra ny firenena izay rehetra manana andraikitra eo amin'ny fitondrana ny fanjakana isan'ny ambaratongany dia mpanompon'Andriamanitra izy ireny. Ary miverina indroa ao amin'io andininy io ilay teny hoe mpanompon'Andriamanitra izy. Andenge hotizako aminareo ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy zany kosa no nataonareo dia matahora fa tsy etiny foana tsakory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatraka fahatezerana amin'izay manao rato. Ry havana malala izay miaino amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara, mpanompon'Andriamanitra ianareo mpitondra, mpanompon'Andriamanitra ianareo izay manana raharaha eo amin'ny fitondram-panjakana, mpanompon'Andriamanitra ianareo filoha pokotany, mpanompon'Andriamanitra ianareo ben'ny tanàna. Aoka ho atsainareo mandrakariva izany toerana nametrahany lanitra anareo izany. Ry mpitondra isan'ny ambaratongany izay mandre an'izao amin'ny fotoana mamety, aoka ho fantatrareo fa ianareo dia mpanompon'Andriamanitra ianareo. Ianareo dia tsy mpanotenanareo, tsy mpanompon'ny hafa ianareo, fa mpanompon'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ianareo. Ka aoka re mba ny sitrapon'Andriamanitra no ataonareo eo amin'ny fitondrana, eo amin'ny fitarihana, ary araka ny voambara teo dia asoa anay izay eo ambany fadrenareo izany. Mazava ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay mino fa avy amin'Andriamanitra ny fahefana, avy amin'Andriamanitra ny fahefana dia mazava ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Daniela toko faharoa andininy faha 1 Daniela toko faharoa andininy faha 1 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra no manaisitra ny mpanjaka sy manangana ny mpanjaka. Andriamanitra zany no tompony teny farany ny amin'ny mpitarika iray izay mitantana sy mitondra. Tsy haiko hoe mihinan'izany ve nao fa eo amin'ny tantara firenena anankiray na eo aza ny ezaka ataon'ny mpitondra anankiray dia fantaro fa Andriamanitra ny tompony teny farany. Andriamanitra no manangana filoha, Andriamanitra no manaisitra filoha, Andriamanitra no manome anao fahefana, Andriamanitra no manaisitra anao amin'ny fahefana. Koa amin'ity andro voalohany ity zany dia nambara tamintsika teto zany fa ny mpitondra isan'ny ambaratongany, ny mpanapaka izay rehetra manana fahefana dia fantaro fa mpanompon'Andriamanitra ianareo. Andehary isika hivavaka amaranantsika an'izao fotoana izao, mangataka ny fanahy masintsika mba hampitoetra ny hafatra ao atsaitsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, nomenao tamin'ity andro voalohany ity ny hafatra manokana fa ny mpitondra, ny mpanapaka ny firenena isan'ny ambaratongany amin'ny androm-panjakana rehetra dia mpanomponao izy Andriamanitra. Aoka mba ho trapan'ireo izay voakasika izany teninao amin'ny Romanina izany. Aoka Tompo Andriamanitra, mba ho trapanay ihany koa fa ilaina ny fisian'ny mpitondra mba tsorava ny firenena. Aoka ary izay vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara mba samy hatrapa izany fiainam-mpitondra izany ka ny tsirairay avy Tompo dia hanao ny fomba rehetra mba soa ny firenena. Taio ty mpitondra ty, taio Tompo ny mpitondra ny firenenay, taio ihany koa ty mpiaino ty mba ho mpiaino-pakatoa ny teny ka izao fandarana izao ane dia nampy ny vahoaka malagasy eo amin'ny fiatrehana ny zavatra lehibe hitranga eo anivon'ny firenena. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.